Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sady lehibe fahatampony Foloarda. Faly miaravatsika rehetra tonga soa eto amin'ny tompam-pahamarana bakabaka telo amin'ny folo sy roanjato efivato ka atao amin'ny escadron hélicoptère misy antsika izao. Ny lanonana arahantsika amin'ity andro ity dia ny fandraisana sady fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny fiaramanidina mpitatitra LED 410 izay atolotry ny Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sady lehibe faratampon'ny Foloarda ho an'ny ministeran'ny Foloarda. Toy izao raha ny fizotan'ny lanonana. Voalohany indrindra dia isy ny fifandimbiasana fandraisana fitenenana ka Andriamatoa Jeneraly ministry ny Foloarda no handray ny fitenenana voalohany. Aorian'izay kosa dia anasam-panajana an'Andriamatoa filohan'ny Repoblika sady lehibe faratampon'ny Foloarda handray ny fitenenana. Aorian'izay ary dia isy ny fametahana ny marika ny sainam-pirenena eo amin'ny fiaramanidina izay tonga. Izany dia ho tanteran'Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Aorian'izay kosa dia ametraka ny laharana famantarana an'izany fiaramanidina izany na ny immatriculation izay ho tanteran'Andriamatoa filohan'ny Repoblika ihany miaraka amin'Andriamatoa Jeneraly ministry ny Foloarda, Andriamatoa Jeneraly lehibe ny état-major-n'ireo tafika ary Andriamatoa Jeneraly lehibe ny état-major-ny tafika anabakabaka. Aorian'izay dia isy ny fitsidihana ny fiaramanidina vaovao ka noho ny akelezany avitsiny ny toerana izay tsy mety tsy ho atonantsika satria 9 ny toerana ao anatin'izany fiaramanidina izany na lehibe ary zany dia vitsivitsy ihany no hasaina anatanteraka izany koa Andriamatoa filohan'ny Repoblika no hitarika an'izany arahan'ireo filohan'ny androm-panjakana ny ministra misahana ny hery fiarovana sy filaminana ary ny jeneraly lehibe ny état-major-n'ireo tafika sy ny jeneraly lehibe ny état-major-ny tafika an-tanety, lehibe ny état-major-ny tafika an-dranomasina, lehibe ny état-major-ny tafika anabakabaka miaraka amin'ny Andriamatoa Jeneraly komandin'ny zandarmaria-pirenena. Mankasitraka indrindra. Araka teo dia efa miarana ny mpanatanteraka ny voatrano sarety na karavana amin'ny alalany rano izay tanterahan'ny sambana vonjivona avy eto amin'ny aéroport d'Antananarivo.
watu sajili pamoja ya sabu dolar na fanumiza mwendaisa mchana manita na babo mbeta kwa mwingine na mwendaika arabsani kwa watu kule taksisi kana manita na leta sabu sabu ya kuna na mianza mwendaika mwendaika Filohan'ny Republikan'i Madagasikara sady lehibe faratampon'ny folo andahy. Ianareo lehibe n'andry mpanjakana. Ianareo olombofity sy olombotendry. Siganao anatin'izany ianareo namana mpikamanao anatin'ny gouvernemanta. Ianareo olomanakaja civil miaramila nasaina manatrika etoana araky ny andraikitra sy ny laharam-boninahitra misy nareo tsirairay avy manaja tanteraka ny arifentry ny Republikan'i Madagasikara. Tompo kilasy tompo vavy tsy hainy tsy sotra n'Andriamanitra satria izy no nanome an'izao andro zao ka ahafahantsika mifanatrika etony manotrona sy manome voninahitra izao lanonana izao ka dia atolotra azy isan'ora, isa-minitra, isa-segondra ny dera sy ny laza. Manaraka izany dia manolotra ny araba sy ny firarotsoa anareo mpiray tranondrazana tonga namaly ny fanasana ka manatrika ity lanonana manatantara ity dia ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny fiaramanidina vaovao lettre 410 izay fanomezana natolotry ny filohan'ny Republika sady lehibe faratampon'ny folo andahy. Andriamatoa filohan'ny Republika amin'ny anaran'ny folo andahy manontolo dia misaotra anao ny tenako ary feno fankasitrahana ny folo andahy ka singaniko manokana amin'izany ny avy ao amin'ny tafika anabakabaka. Midera ny fahavononana lalandava ampandroso ny firenena amin'ny fametrahana fandriampahalemana maro
ka manome fitaovana ny fanandrify amin'ny andraikitra ny tafika manoloana ny zava-misy iainantsika kehitriny. Tsy zavatra tsotra na tranga mazatra ny fahazahoana fiaramanidina vaovao ho an'ny tafika fa fotoana goavana sy manatantara eto amin'ny firenena. Ka hita taratra amin'izany fa tena mitsinjo ny filaminam-pirenena sy ny fiarovana Madagasikara ny fitondram-panjakana tarihanao. Ity fiaramanidina ity dia fitaovana hita maso tsy hita maso fotsiny fa fanehoana fitiavan-tanindrazana sy fitokisana amin'ny hery fiarovana sy filaminana. Maro tokoa ireo iraka afaka ho tanterahana noho ny fananana azy. Eo ny fitaterana miaramila any amin'ny faritra Saridalana, iadina amin'ny asandalo, eo ny asa fitsirihana sy fanaramaso, eo indrindra ny fitsindrovana ny vahoaka amin'ny famonjena rehefa misy voiny. Ao anatin'ny fotoana aingana dia aingana tokoa araka ny toromarika izay nomenao Andriamatofiloha. Raha ho an'ny tafika manokana dia fitaovana tafiditra amin'ny atao hoe fitaovana stratezika ny fiaramanidina, satria manamora ny fanatanterahana ireo iraka, mampitombo ny fahavononana sy ny fahaiza-manao, manampy ihany koa ny eo amin'ny fiatrihana ireo ambana maro lafy ateraky ny fiainam-pirenena sy raisam-pirenena, ary indrindra ny fiarovana ny sistania sy ny abakabaky Madagasikara. Izao fihetsika ataonao izao Andriamatofiloha dia mitondra fankaherezana lehibe ho an'ny folo alin-dahy, koa manome toky izay fa anamafy hatrany ny asa fanompoana sy ny adidy masina iandreketanay amin'ny firenena ary tantana ampahendrena, ampiasa amin'ny fahamatorana sy tandro amin'ny fahatsaram-panahy sy fahendrena ity fitaovana vaovao vao natolotra ao ho anay ity. Andriamatofiloha, ibaribary tony tafika andrifa-tanàna izao fa ny vina zay ataonao dia taterahanao. Porofon'izany izao fitaovana fiaramanidina hitantsika izao, satria ianao dia niteny vinanao ny hoe tafika folo alin-dahy moderna, manana maizy azy ny folo alin-dahy malagasy, dia taterahanao zany ankehitriny. Ny tanjona izay napetraka ao dia vitainao, ary ny vava izay nataonao dia taterahanao. Porofon'izany izao fiaramanidina tonga izao, satria niteny ianao hoe misy fiaramanidina telo ho atolotro ny folo alin-dahy malagasy, dia io izy fa tonga ny roa ambony mbola ho avy anaraka eo, dia angamba atoro tsy atoro fahita Andriamatofiloha ny ezaka sy ny vina izay ho totosanao, fa dia asakazaka izay mbola anontany, asakazaka izay mbola hieritreritra fa raha izay atao anivon'ny folo alin-dahy dia fa mirosy miara-dalana aminao ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ho antsika manatrika izao lanona izao kosa dia manamafy ny tenako fa fananganana fanantenana ho an'ny taranaka ny fahazahoana ity fiaramanidina vaovao ity, satria dia hiaro ny lanitry ny tanindrazana, anampy ny vahoaka amin'ny fotoan-tsarotra ary joro vato nasondrotry ny tany amin'ny fampandriana fahalemana sy ny fiarovana ny firenena. Maro etsika tanterahana mandritra ny fankalazana ny 520 taona niveren'ny fahaleovaotena sy ny joron'ny folo alin-dahy, fa ity fiaramanidina ity dia fitaovana mivaingana hitondra vokatra tsara maharitra ho an'ny Madagasikara, ka izany no mahazava-dehibe ny lanonan'androany. Io fiaramanidina io no porofo fa tsy miandry fotoana ny fitiavan-tanindrazana, fa rehefa manome sy miasa dia afaka manantena vokatra ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Ka tsy ho lava taria Andriamatofiloha, isika rehetra izay manatrika eto fa dia manome toky pahavonina ny folo alin-dahy Andriamatofiloha anaraka ny baiko izay omenao. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.
mankasitraka ampanajana Andriamatoa Jeneraly ministry ny Foloandata amin'ny lahateny izay natolony teo. Izao kosa dia ampanajana no anasananao Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sady lehibe faratampon'ny Foloandata handray ny fiteny. Andriamatoa Filohan'ny Antenimieran Olo, Andriamatoa Filohan'ny Antenimieran Pirenena ianareo parlementaire rehetra, Andriamatoa Ministry Foloandata, Andriamatoa Ministre ny Sécurité Publique, Andriamatoa Ministre délégué misahana ny Gendarmerie Pirenena, ianareo manamboninahitra rehetra, ianareo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa, ianareo manamboninahitra général, manamboninahitra ambony rehetra izay manatrika ety toko klasy toko vavy. Miredina ao apo ary tsy taky afeniny ny fitiavan-tanindrazana izay misy atsika ao anatsika tsirairay avy, indrindra moa fa isika tompon'andraikitra ankehitriny, satria ao akatoko ny fankalazana ny fa 5 taona ny niverenan'ny fahaleovan-tena isika, fa mankalaza ihany koa ny fa 5 taona ny joron'ny Foloalinda malagasy. Mendrika ankalazainy ao anatin'ny fotoana sy ny hetsika rehetra makotrokotroka fa indrindra ipoirany fitiavan-tanindrazana sy ny ampo-pirenena izany fankalazana ny niverenan'ny fahaleovan-tena izany. Izany indrindra no mahatonga atsika vory eto amin'ny seranam-piaramanidiny ny vato ankehitriny, satria dia fantatra ho tsara ny finiavako anampy fa indrindra amerina ny asan'ny Foloalinda eto a Madagasikara. Anisan'izany no raha nitafika anabakabaka no resahana dia efa tamin'ny nitondrako ny firenena tsy nisy fitaovana tsony, ary tsy nisy tsony ny maha hoe tafika anabakabaka amin'ny matafika anabakabaka any Madagasikara malagasy. Zay no antony nanaovantsika ezaka maro efa nividitsika sesina maro dia maro, ary raha tsy diso mbola anankidimy ngamba farafakely mbola misidina amin'izy ireo ankehitriny. Nividy ihany koa tsika hélicoptère, écureuil, ary ny anankiroa amin'ireo dia mbola ampiasaitsika, mbola miasa manavitra any vahoaka malagasy amin'ny asa rehetra ankehitriny. Ary mbola nividy ihany koa tsika nanamafy an'izany flotte ny tafika anabakabaka zany ny hélicoptère H135 izay vaovao Airbus izay ampiasaitsika ihany koa amin'izao tsika miteny izao. Ary tsy mandra ny saina satria mbola misy na dia betsaka aza ny ezaka natao dia mbola misy ihany ny tokony ho anampiana an'izany, satria rehefa miofana ny reo manamboninahitra tsika eo anivon'ny akademia miaramila dia mbola mindrana fiaramanidiny tsika any amin'ny tafika frantsay eo anivon'ny fazol mba ahafahana manao ny zany hoe latsaka anelinaina na ny mikasika ny parachute izany. Rehefa misy ny vona na ny cyclone dia matetika tsika tsy afaka mitondra ny fanampiana hoentina amin'ny vahoaka. Raha misy ihany koa ny maramila maratra noho ny fifandonana amin'ny asan-dahalo dia matetika tsika tsy manana fitaovana hoentina miatrika amin'izany. Ary izao tsika ankehitriny
dia zay nametrahako fanamby no hoe ividy fiaramanidina mba ahafahantsika tena maleo tena fa tsy miankina amin'ny hafa intsony, ahafahantsika manao ny roa exercice fanaovana parachute, fa indrindrindrindra ny fanaovana ihany koa ny surveillance côtière. Matetika tsika misy sambo manjono, de fantatra hoe misy sambo manjono ny ary sy ary, fa tsy manana fiaramanidina tsika entina anaovana an'izany, fa de lasa constat fotsiny no zavatra ho atao. Ary zany tena hoe tsy ao anatin'ny fitaovana fanaovana constat intsony tsika zao, fa ao anatin'ny fitaovana fanaovana action. Ao anatin'izany ny fanaovana sécurisation, ny fitondrana ny entana rehefa misy ihany koa ny vonana ny cyclone. Ka zay no mampiavaka anito fiaramanidina let 410 ito, satria ny voalohany dia afaka mipetraka, zany hoe miatterrir na miainga ihany koa manao décollage amina piste en terre zay 500 mètres fotsiny. Zany hoe afaka io avion io zany afaka mandeha na tany bozaka na tany tsotra azy 500 mètres na eny amin'ny reny kianja fanaovam-baolina reny, raha malalaka ny champ de vision eo aloha dia afaka mipetraka amin'izany ito let 410 ito. Safidianana manokana mihitsy io mba hifanaraka amin'ny zavatra ilaitsika eto Madagasikara, ahafahana mitondra groupe io raha ohatra ka misy patapahana hoe misy groupe ohatra tolo ministre ny énergie maty tapaka ny any amin'ny faritra any, afaka hoetiny io sanatriny vava la dimy lelo, satria matetika tsika efa misy mitrango zany miandry herinandro, miandry 10 andro vao tonga ny amin'ny toerana anankiray, fa ity roplaniny ity zany dia afaka mitondra frety ihany koa, afaka mitondra marary raha sendra misy ny marary, afaka mitondra marary hatramin'ny anakeniny, satria misy fitaovana fandrina hitondrana an'izany eo, satria avion militaire izy ity, ary indrindra afaka mitondra maramila 5 raha misy zany ny urgence tokony ho atao dia afaka mitondra maramila na commandant na maramila tsotra mitondra ao anatin'izany. Ary ny avion afarantsika moa dia tsy noviditsika dia anankitelo. Ny voalohany zany itotongito, ny anankiray moa dia efa tokony miaraka tonga androany, fa mikatona ny espace aérienne na tany amin'ny mer Rouge zay manelanelana any Yemen sy any Arabie Saoudita, dia tsy afaka nanohy ny diany tonga teto Madagasikara. Lay fiaramanidina faharoa fa dia tsy maintsy zay tonga ihany moa iarabaina, fa dia tsy maintsy ho tonga eto zany amin'ny fotoana zay mampety azy. Fa dia ny zavatra lazaiko kosa dia mirary fahombiazana feno ho anareo anivony 10 malagasy, ao anatin'izany miaramila sy ny gendarmerie, ary mirary soa ihany koa ho anareo anivony police pirenena ao anatin'izao fankalazana ny fety pirenena zay iraisantsika sy ankalazantsika izao. Anamariana an'izany dia navoasitsika ary azo fanamina vaovao avokoa hatrany amin'ny kepi na ny kaskety ka hatrany amin'ny kiraro sy ny tenue rehetrarehetra ny 10 rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Ary ataontsika moa ny fitsinjarana an'izay amin'ny fotoana zay tokony mampety anazy, fa zareo miaraka amin'ny ministra ny 10 rapitsy ihany koa zany no miazakazaka moa tsika efa be debe ary maro ny zavatra zay afarantsika, fa dia ataontsika fa ho tonga tsy ho ela sy ho atolotra ihany koa amin'ny fomba ofisialy izany fitaovana izany. Koa ho anareo 10 mendrika izao fitaovana manara-penitra sy moderna izao ianareo mba ho mariky ny finiavany fitondram-panjakana sy ny tenako manokana ampandroso ny ratsa mangaika ny 10 manerana ny Madagasikara. Fantatrareo tsara ny toerana manokana zay ato amiko amin'ny finiavana sy ny anampy ny 10 malagasy izay. Ka dia mahaiza manana kolokolo tsara ny fananana iombonana izay akinina aminareo, ary hoeto anamafisana
ny fiandrianam-pireneny eo ampanataterahana ny adidinareo dia niaro ny vahoaka sy ny fananany welavelane ny folo alindà malagasy ary Madagasikara miroso sy tsy maintsy mandroso makasitraka tompoko lahy makatela tompoko vavy. Uma população, uma unidade na